Gasti Tantara Gas. Tsy manam-paharoa tantara nosoratany Rondro Rahanitra Ardoro. ireo mpamelany tantara Daniela Sarobidy Nicole Mirado Alain. Mpandray feo José Alain Andrendrina. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Sofana andalo le infirmière. Tsy hitako akory tsy mandeha le sérum. Dada ny lakongely efa antitra efa tsy mahita tsony ny maso. Ao aloha amboarina ny ondany lary iaina. Mitolontsika loatra izy. Sahy aleo esorina amin'izay koa ty pody fotsy ty. Efa miakatra mantsy zany hafanany zany. Ty dra mangamanga ty manifinify tsara ka. Ao le tsy ry aina. Mba mifoaza amin'izay moa e. Tsy manelingelina an'la le pody fotsy ataoko eto tongotra. Efa lava ny ile zany ho an'ny lazandry iainy. Aleo esorina fa mahamaimbo tongotra reny. Ataoko aiza moa le coupe-ongle zay? Ato anaty armoire. Hito ka. Ary ohatran'ny mafanafana hoditra indray ela zany a. Tonga sahady mino. Nanahoana ny ty? Nahazo fanafody? Ie, nahita ary dada. Sady tsy lavitra fa tetsy amin'ny farmasia akaikin'ny hôpitaly ihany. Ohatrinona retsy? Ampy ihany ve ny vola nomeko? Ampy ka. Mbola nazoky kasikety solomaso aza ny ambom-bolako. Angamo ianao tsy efa manana isan-karazany ka. Manana rehefa mba te hanovalova loko indray. Eo fa soloko ny volany dady e. Tsy misy soloana zany fa mba miteny fotsiny aho retsy a. Tsy maninona rery mino a. Zavatra ilainao ihany zany. Dia mbola mividianako yaourt koa azy dadako. Tsara kosa zany ko. Misaotra rery mino a. Fa hono ary dada? Mbola tsy taitra ihany ve iainy e? Io izy mbola matory be io ko. Mila hokivy mihitsy ny ary dada e. Aiza ve ko? Efa herintaona sy tapan'izay ny natory foana izy. Raha zay moa no ahasitrana ary mino. Tsy maninona. Tsy hay hoe rovina izy no ifo. Dia hiandry azy ety amin'ny hôpitaly eto foana zany sika. Dia mandra-pahoviana nefa. Tsy fantatra e. Miandry aloha. Izay maharitra vadin'andriana hoe fitenena an'izay. Ny vola lany efa tsy toky tsy forohany. Ny fanaovana tsolitra isan-karazany efa manahirana. Ny vola fitady ny herim-po fanary rery mino a. Sika ty efa tsy zarizary. Ohatra diso tsy hoe tsy zarizary fa sahirana mivezivezy ety seroa. Sahirana e. Mbola isaorako anao ihany ry mino ny fandava-tenanao mikarakara ny aina. Tsy voavaloko zao a. Raha vehivavy hafa ny teo amin'ny toeranao marina tsy efa niloza ny ely aina. Tsy raha vita nefa ianao mbola eo ihany. Tsy misy isaorana re zany ry dada. Fofombady ange vao tena vady aveo e. Iaina matory lavity ny mahakivy andry andray. Lasa ny saiko hoe velona be sa efa maty ty vadiko ty. Atao ahoana fa mbola mitsapotsika ary mino a. Mahireza isaorana ireo dokotera ny mikarakara. Sady mahafaly ange fa nivaly teo le scanner e. Efa salama tsara ho ny aina. Salama hoany? Zaniko. Salama ve izy ry dada dia tsy atsiaro tena toy izao a. Tena tsy misy atahorana tsono ny fahasalaman'ny vatany ka. Fansainy sisa. Na ny sainy koa aza araka ny scanner natao e. Tsy moramora ngery mino zany hoe ny atodono ny didiny zany. Gasti Tantara Gas. Bebe mpamanga indray lafa lahady ny andro a. Ny tension an'la koa normal tsara tamin'ny tsapain'ilay infirmière teo.
ny hafanana koa azy efa normal be, tsy misy fanafiana mihitsy. Mba mifoaza amin'izay morery aina, efa sitrana angelahy e. Elahy ve dia tsy leo fandrinana andritra izay herintaona mahery izay e. Mifoaza le tsy dia andao ody a. Asa ihany izay hafiaran'ny fiarahantsika ry aina ka. Ianao ty toa ohatrany tsy miezaka ny sitrana akory. Aiza sika roa miara-minana sy misorosoro izany rehefa rivariva iny ny andro, indrindra moa fa rehefa zoma mahafinaritra. Izao tsy misy tsony izany. Noana koa izany. Hohaniko aloha ty biscuit ty ka. Efa miray latsaka ke izao. Fa aiza koa ary ty dadany aina. Sa ve tratry embouteillage? Dadany aina kosa aloha tena tia e. Na dia tsy mbola mpivady aho sika ry aina dia ohatry efa zana mihitsy ny fandraisany ahy. Sady tia tolotolotra izy a. Raisiko any aloha izay omeny. Za rehefa riraka mitsabo. Ohatrany mihetsika nge izany rantsan-tanany aina izany e. Tena mihetsika kely ny rantsan-tanany. Mahatsiaro tena izany aina. Mihetsikeetsika koa ny masony. Tena hoe taitry aina. Iaina. Aloha tsoko mihitsy ny dadany. Allô? Oui, ahoana fa piscine izy zao? Mino andro ety a. Fa piscine ary mino a? Aiza ho aiza ianao fa mitady atsiaro tena nge iaina e. Iaina? Eno a. Ohatrana mitady fo zany izy. Hoavy aka, efa akaika, efa miakatra ny tohatra. Ainga anary ianao e. Io fa miratra amin'ny masony aina. Mifoy iaina. Mifoy ianao. Inona no azoko atao? Iaino. Sao dia tsy mety azy izany tabataba toako izany. Aiza ihany ary dadany aina. Ela be izany ka. Taitra ihany aina ary dada. Eny tokoa. Mihiratra ny masony aina. Ny zanako marina. Manao ny alary aina. Aina, za angety e, dadan'lahy. Miverina matolo indray le dala marina. Dia ahoana izany ny ataontsika ary dada? Miandro sika ary mino a. Zao le efa nilazain'ny dokotera, tsy voafaritra ny fotoana hifoazany. Izany tokoa e. Dia miandry ny rariny eto izany sika koa. Io retsy a. Io fa mihiratra indray ny masony ry mino a. Dado aloha izy tsy kotapaisina ka. Aleo miandry izay hifoazany tanteraka eto fotsiny sika. Tsy tabataba izay ry aina sao tapatory elahy. Io ny sakafo aloha ry mino a. Io ano. Efa noana ianao izay. Iaina nge mbola tsy hinana akory na dia efa mihiratra aza amin'ny masony. Mbola misy sérum izy. Eny rery dada. Ny kankana koa ary ato efa maneno. Biscuit zao nefa nohaniko teo. Sady azo itomana fa efa mba misy mangirana ihany ty fahasalamany ainako. Masotoa mihitsy ndry. Ianao ange ny tena mikarakara ny aina ka mila tohanana tsara. Aiza kosa e. Samy manao ihany sika mianaka koa. Dada angatsinana. Ataovy aloha resy fa mbola mona aminaina ny hafanana ioko. Inona ry dada ny loaka? Ay ve, trondro vaventy amin'ilay tena hitiavanao azy mihitsy io ry mino a. Tena mampianta mihitsy ange ty dady ty e. Tsy maintsy tohanana ny garda. Ianao zany ody rehefa avy eo?
mba handamindamina kely ny any an-trano indray aloha dia raha-pitsomaraina indray miverina toy ny mahazatra ihany. Raha tsy teo aloha ianao angamba ho sahirana reriteta dia misy mpanampy mahandro sakafo azy any an-trano ka vadiko ve tsy ho karakaraiko toy izany koa ndra fozako samy karakaraina daholo. Sotra betsaka anaka ka nanahoana tsara ny sakafo? Tsara be mihitsy ilay trondro. Nahandro mamany asiny io Vao tsara kosa ny lazain'ny dokotera momba ny lary aina. Sao hoe lahy efa mba mahiratra. Afa-doza ho ny mpitsabo. Ho tanteraka ihany izany ho fanambadiantsika ry aina. Raha vao matanjaka tsara hoe lahy dia ataontra raha tsika. Ohatra hoe lahy natoro fotsiny. Sao hoe lahy efa mihiratra ny masina dia mbola tsy miteny azy. Efa mihatsara mihitsy lahy ry aina. Tonga dada. Lasa lavitra nga? Tsy nisy an'ilay fanafodina tsy hain'ny dokotera ny vidiana tao ambany dia tsy maintsy nandeha nivoaka kely tany ivelany aho. Aka vola ny andehanako aty sao dia tsy ampy ilay atiako. Samy manana ny vidiny koa farmasiana dia fanafody iray ihany aza. Izany mihitsy. Ka nanahoana iaina izao ry mino? Io mbola tsy miteny io izy fa ny masony fotsiny no mihiratra. Iaina dadalahy angety mba mitenena moa letsy Dadako tsy miteny izy efa mba mihatsara kosa sady araka ny tenin'ny dokotera dia tsy hitahita akory izy dia hiverina ny fiainany. Zany moa letsy ry aina efa mitsabo lesika. Tsy kivy zay ka ho sitrana moa elahy zay fa andeha hividy fanafody any lahy aloha dada manina nefa raha vidiako ilay izy hitako tena reraka ange ianao sady mafana be koa ny andro tsy maninona very mino. Tsy olana mihitsy ka ianao zany ny andeha hivoaka hividy azy any? Ty ary ny ordonnance dia ampio an'ity mba hividananao kilasy any an-dalana any. Eny ary lasa zany. Dada io iaina fa miverina natory indray. Aleo izy rehetra atory tsa iaina ahitatra lahy taitra iaina iaina taitra ny zanako marina fa aiza miteny iaina ary dada. iaina velona ny zanako ireo olona aiza aty amin'ny hopitaly letsy sika ry aina. aiza Sabona aty amin'ny hopitaly lesy lahy. Aty amin'ny hopitaly tsika letsy fefa tsy manenina tsony okaloha aza mbola miarina aloha lahy ka sao dia mihetsika ianao iserao amin'io atao mariazy ihany aty. Mandehana aloha tsy ny dokotera rery mino eny ary aty amin'ny hopitaly. Maharary aty letsy lahy ry aina. Inona ary ty aza mihetsiketsika be aloha ka efa lasa ny antso dokotera any mino. Misy marary angalo ty lahy. Reraka ao fa efa ho avy letsy ny dokotera. Marary inona? Marary efa sitrana ho ary mbao izy za ve za letsy ny dadany lahy dada rasonina letsy dadako dada ve ianao? fa
aza miarina aloha ialaho a tsy fantatro ianao tsy fantatro ianao ho fantatry iaina ihany fa tsy tadidiny aina fotsiny avelao iarina fa volobe ny tenako ao are moramora zay ary eo amboariko aloha ny ondana ekinany lahy kay mety velo ty mety tena dadako ve ianao ray ny lahy niteraka any lahy ka zany ve eno ka hoana efa mahatsiaro tsara ve lahy faiza koa ary ty beny mbola tsy niverina ihany kay ny sain'ny dala aloha tena mbola tsy miveriny ny tenany kosa efa ao tsara ary za za iza hoana moa lahy iza hoa za ay ve ny anarany lahy iaina ny anarany lahy Ranarson aina Ranarson aina tsy tadidiny aina ve iaina iaina otry to tsapatsapainy lahy fotsiny ngeny tsy fantatro ary to nipetraka sahady ary aizy dokotera ary mino mbola ny bloc re izy ry dada fa efa ho avy eo ny ary izy za le sy ny mino tsy tadidiny lahy ve mino letsy izy ny vadiny lahy manambady azany eo ampikarakarana ny raharaha zao nareo andray de tsy tadidiny aina mihitsy ve za andao aloha ifanoroka fa ela tsy niona mihitsika oka lory mino fa tena tsy miverina ny sain'ny adaly ty ka tena tsy tadidiny lahy na ny anarany lahy hoe iaina aza andraso fa manana fitaratra dia afaka jereny lany tarehany lahy tsy maninona na mbola tsy tadidiny lahy zany rehetrarehetra zany ny sorana an'Andriamanitra zao dia sika efa tafaresaka ty le fitaratra dia jereo amin'izay ny tarehany lahy godry ory iaina to mikentrona be lahy tsy tadidiko za tsy tadidiko eny miova be lahy lasa atsatra tsy mahazo andro dia lasa mahibe koa tsy iaina fotsy kely tsy za io ay mody androany letsika ry aina ka hoana faly lahy faly ka leo be ato amin'ny hopitaly efa ody lesitsika zao ody gaga zao ry zalahy mahita ny lahy mamitiana ny tena akamany lahy ao an-tanàna ao miandro ny taratasy famoahana sisa dia lasitsika faly ary aina zao sika afaka miara-mipetrapetraka dia sady afaka mifampitositosy koa otry fa to tsy faly akory lahy hita ho ary dada nefa hoy le hira hoe tsikitsiky tsy lany amamina reefeoany kisana aloha nivo ka nivo mino letsy fa tsisy nivo zany eo iza tsisy an'izany eo iza indray moa ty nivo foroporony laty mino fa ono zanaka dada dia aizy ny eny efa niteneniko any lahy fa efa maty angeny reniny lahy maty teo ampiterahana any lahy izy fa firy taona
tsy fantatro mihitsy reto ka tena tsy fantatro reto. 7 taona ialahy zao 7 taona lasy zay no nahafatin'ny reninahy biby ny anaran'ny reninahy letsy zao are tantaraiko tsotsotra aloha ny fiainantsika sa tsy tia ny lahy tantara hoe eno a sady za koa te hafantatra bebe kokoa. zao are tany Antsirabe zay no nipetraka za sy ny reninahy io niasa tamin'ny banky tany tany nahitako andreninahy fa manana compte tao izy de avy eo lasa nifankatia zay rehefa nivady zay de tsy nahazo zaza mihitsy nitsabo tena elaela ihany zay vao nahazo any lahy ohatrana elahy lesy fa tsy ohatran'ny lahy ndesa nefa fa fifaliana vetivety ihany tamin'izany satria savy-beterahana andreninahy ka de tsy tana ve tsy niainy hoe mampalahelo be zany tantaranareo zany ry ainy mampalahelo be de sika roa lahy rery sisa ny teny akoatran'ny asako de nividy fiara natao busy avy eo nampitombony reo de natao taxi brosy de taiza nianatra tany amin'ny masera foana ialahy nianatra ka no ny afaka baka nefa ialahy de tsy nanohy fianarana ntsony nividianako tomobile anankiray ialahy de ialahy indray no nitondra azy nitondra olona nanofa fiara no nataon'ny lahy mahay mitondra fiara aizako zany de tsy tadidy lava andraso fa toizako kely ny tantara ry dada tsy mahay za mipetraka teo amin'ny devant teo akaiky ny lahy de nampiresahany lahy de tara tao iaina tsy so fa mbola nahay nitondra fiara tsara fa tsy jamba ny fitiavana ny miniko fa izy zao tena mbola jamba ny fitiavana ny lama to mbola eto foana ty mino tiko to hafahafa de ahoana ny to iny teo ampikasana morona tokantrano nareo sy mino no indray mandeha torana teny ambony fiara lahy so fa tsy naharatra fa avy etrany de nentina tany amin'ny hopitaly ka teo ny nahafantarina fa misy marary ny lohan'ny lahy lasa mitaraina marary andolahy lahy de natao ny fitiliana ka hita fa ny atodohan'ny lahy mihitsy no misy marary zany marary ny atodohan'ny lahy de niezaka nysotranina fa maika ny omby de zay no nampidirana hopitaly any lahy io de lasa dala zany marary saina laha ny haiky ny dokotera tamin'ny fitsaboana tsisy zao vokany nanome fepitaona fa tsy mihoatra ny 3 volana ny ampy sisa iainany lahy satria efa simba tanteraka hoy ny atodohan'ny lahy efa nitomany daholo aza ny fianakaviany tena very fanatenana ry aina zaho anefa sitrana ihany lahy mafy angely zany fa ahoana no nasitrana asa lahatra ve ny filazana zany fa na ny dokotera aza nge ny teny hoe mety ho sitrana ho izy raha misy manome atodo salama afindra amin'ny lahy iza koa no anome an'izany atodo zany tsy misy tokoa zany saingy zay ny atao hoe lahatra letsy misy olona nanao accident zay voatsindro ny vy ny tratrany ka hitan'ny dokotera fa tsy ho tana ntsony ny ainy ny atodohany nefa tena mbola tsy naninona mihitsy de io atodohan'ny olona nanao accident io no nanaovana ny opération any lahy aizitsika zao ato an-trano lesitsika ry aina tonga soe lahy ka ahoana tadidy tsy tadidy tena tsy tadidy andao are andao atoroan'ny lahy aloha ny efitrano ny lahy
Trano be. Trano be ve Trano be. tsy manofa lesitsika ato fa tena tompony a. Ato a ny evitrano lahy. Jereo fa mibola reo daholo nge ny entany lahy e. Tsisy nafindra letsy a. Tany lahy io tsy zao a le gitara fiteritendriny lahy iny. Ahoana tadidy? Tsy tadidy. Apetrao ary aloha ny entana de mipetra de makaina tsara lahy e. Mipetraka iza? Eo letsy a, eo ampandriny eo. Fandrina langy letsy io e. Mipetra. Misaotra. Inona no isoran'ny lahy e. Ato an-tranontsika nge lesika zao e. Aza mihafahafa. Antsika daholo reo. Io ny tele jereo. De alefasiko ny radio. Telefônina charge eo fa mila ampiasaina amin'izay letsy io zao a. Inona zany? Hoatray. Telefônina. Ty tadidy ve? Ty ve? An'lahy letsy iny a. Tena tsy misy tadidy kory dada. Andraso ary aloha sarozena de atsotsika. Ty e raiso. An'lahy nge letsy iny. Manonofy asa reto ny mpamitaka e. Lazao andray hoe aloha fiainako tany amin'ny hopitaly ry dada. Vita soamantsara ny fandidina ny lohan'ny lahy e. Teo amin'ny fifoazana ny tena nahakivy a. Fa maninona? Ela loatra e. Ny fanantenana isan'andro de ny ahita ny lahy fo. Nefa indrisy. Ela loatra e. Firy taona mo izy teo? 2 taona. 2 taona? Herintaona sy tapany fa 2 taona ny fitambaran'ny fijanonan'ny lahy tany amin'ny hopitaly. Ny sérum sy ny fanafody ny tanany hainy lahy. Lazain'ny dokotera telo volana taty aoriana fa sitrany lahy miandry ny foazana sisa. Natory zany. Natory. Tena matory. Mieritra mihitsy aza ndraindraiko fa tsy mety fo e. De tsy miala tao amin'ny hopitaly koa ve zany nanareo? Ny fandiminy andry any lahy za sy mino ka fa mamaniasina mpanampy atsika no mikarakara ny sakafo sy ny ato an-trano. Vadiko zany mino. Ie, tsy mbola vady fa teo ampikarakarana ny raharahanareo no nahavoan'ny lahy. Fombady zany mino nefa nay zany aza ny fomba ny tsy vita fa izy efa tena nandray an'la ho vady mihitsy ary za tondra foizany. Tena mikarakara aloha raha imino a. Iza moa ny tena nanarako? Iza ny tena nanarako? Ny anaran'ny lahy Ranarson Aina. Za Ranarson Gilbert fa Rasson ny fiantson'ny olona. Tsy fantatro zany ka tsy fantatro. Aleo aloha anafatra ny mamaniasina amin'izay sakafontsika anio a e. De aza misalasara raha misy zavatra tiany lahy atao fa tranontsika ty a. Ato ve ny tranoko? Tsy misy zava-pantatro ato. Tsy tadidiko se jereko fa zava-baovao amiko daholo. Ranarson Aina hono no anarako. Ranarson Gilbert hono no dadako. Anay mianaka daholo ny ty trano be ty. Manonofy ahy e. Manofy ahy e. Ity ho vadiko koa no mahazenda nahy. Taizako no nahitako an'iny. Inona ny tena tiavako an'iny?
ny endriny ve, ny fihetsiny ve, ny fiteniny ve, ilaho ny fetsony ahy. Jerengy ty endrik'ilay mimino amin'ny sary milokoloko be daholo hoana ny tarehina ny molotra mena mavokely mainty maitso voanio ty kosa ngambo elary aina ka tena voanio ty ngambo elahy tamin'nakanio ka andraso hoe mba jereko tsara eto ty fitaratra be ty ny tena endrik'io. Tena tsy fantatro hoe laha hitako amin'ny fitaratra io zavy io tsy haitsony e. Gas Titan Taragas. Fa ina koa ny malasa saina la eo amin'ny canapé eo riaina. Tsy rela akory ary aho miditra eo. Bonjour riaina. Manahoana no veko fa misy olona mikapokapoka fantsika ainy kiraronao. Iaina koa zany. Kiraro boty indray reny nanaovako androany a. Tsara ve? Inona? Ny botiko e. Tsara ihany ka. Ary ny akanjoko tsara. Ao ve no nentinao teny an-dalana? Agatsy nanao zipo. Fa maninona nefa izao e. Tunika nge io e. Dia misy short ao anatiny ko zipo inona indray ary. Finina indray ary ty mahazo any ainy ty e. So dia marary ary ianao io. Tsy marary ary nivo. Rimino fa izay indray mantsy ilay nivo a. Tsy marary ary aina fa maninona e. Miasa saina aho ahy e. Izay olona jereko to olona hafa daholo fa tsy izy. Fa tsy izy ahoana koa e. Tsy fantatro. Mbola tsy miverina tsara ny sainao fa mitamberina ho azy eo re io a. Ao fa ampiseho kisaristsika tamin'ny toerana samihafa iaina dia anampy an'lahy merina fitadidiana izany. Sary taiza. Sary e. Sary miferahantsika. Mbola tsy mifafako ange fa atao anaty telefonina daholo izany e. Ao za ampifoy dia miara-mijery sika. Ampifona ahoana? Ao e. Etsy amin'ny sezilany etsy zay eto ihany a. Iaina koa lasa menamenatra. Aleo ary za io akaikin'lahy eo e. Reto ilay sary. Inona e? Mahery be ny fofonao. Antray. Tsy tia miaina ve ny ranomanitra? Ao ary fa soloko malefadefaka manaraka e. Jerety. Izy ary ty raha fantatra lao. Io ve tsy mino e. Koa izay efa miverina amin'ny fitadidiany lako. Io ny sariko tiako indrindra ato. Taingina moto izy io. Hatray. Sika selala isy io a. Nitsangatsangana landido paka tamintsika vao niaraka kelikely io. Dia iza no mitondra? Elala esy fizandray a. Tsara e. Mifanentana be sika sela. Tsaratsara mihitsy aloha ny sipatra amin'izay nirahana tamin'ny ain'izay. Dia anizy io moto io? Alala esy io a. Ao anaty garage ao ambany ao io. Rehefa malalaka sika dia anokana fotoana mba hitsangatsangana amin'ny moto. Tsy mahay mitondra an'izany aho ka. Dia tsy tadidin'lahy koa ve no mitondra an'izany? Andao ary hijery tsara hafa indray e. Ka. Oka aloha fa tsy asehoko an'lahy indray. Kinona fotsiny no hijerena azy raha tsy aseho fa sarin'izy izany e.
Sarytsika ihany fa ho iza indray ry aina. Aleo averintsika aloha le pozy ato. Asehoy hoe Raikitra averintsika izao izay ato. toa olona mifanoroka. Sarytsika roa ihany io koa. Ao averina amin'ity telefôny ity ihany e. Ao sokafa aloha ny tongotra lahy fa eto any mipetraka. Elahy no ao aoriana. Izaho mitodika manatrika ny lahy. Sady mamihana ny ato kely no mitazona ny valahany lahy. Zaho Tsaka tsy mety zao. io amin'ny sary io ihany angery ihany ao no averintsika e. Ao ianao fa tsepotra ka. Iaina, tiako ange lahy e. Ary toa tsy misotro mihitsy lahy ry aina, sady tsy mihinana mihitsy koa. Mangidy be tika tsy tiako ka. Zany zava-pisotro manimba vavy zany feno andaniana volo. Taloha ara firy tavoangy tamin'ny tono ny sotro ny aina vao mandeha mody. Ka tsy tiako izy zao ka. Taloha zany tsy misy rano hafa nga. Inona leso ny rano hafa eo raha tsy jus ataoko jus Ataovy an'izany indray aloha andramany e. Dia iza zany no hisotro an'ireto? Averiny dia soloy an'izany jus izany. Rehetra rehefa sokafana daholo. Anga azo averina tsoa. Za aloha tsy tia e. Eny re, andrasy fa hividianako jus lahy. Tono ny toerana falehako. Be tabataba. Olona toa hafahafa daholo no ato. Resto bara hono. Tia ho vadiko koto manahirana mihitsy. Fitafy hafahafa. Hita daholo ny takonana. Dia io ve no vadika? Io zany no anjarako. Ino ty mavomavo be ty? Jus de papaye lesy io a? Tia Tiako ka. Fa ny tena tiako papay tsy atao jus fa tsy jus papay. Iaina, manina lesy raha mba misotrosotro kely amin'ity anaty ihany lahy. Je ve lesy dia ho laniko rery. Sotroy aloha dia ho hita eo izay anaovana azy. Eo are, tsin. Dia ho tanteraka lesy ny faniritsika. Inona koa ary ty ohatra ny vary may mifangaro voatabia sakay ity? Ao domiko aloha ny lamosinao. Iza no miady aminao eo e? Sotro mora ihany, sotro moramora. Maty pizza io fa tsy izany vary may niteneninao izany e. Inona izany pizza zany? Pizza lesy fa tsy pizza zany a. Mofo io, atao kaly. Mofo? Tsy mbola nahita ohatrany sahafa toy izao ako. Mitapitratroka kely fa tsy ohatran'izao feno zavatra be izao. Andramo lesy fa tsara be io a. Aleo tapahako dia maka fotsiny la. Fa taiza ho any ny aonantsika voalohany. Tamin'izay nanao voyage d'étude. Nanao voyage d'étude zay tany am-pianarana dia elahy no nitondra anay. Nitondra ahoana? Ny fiaranareo ireny no nitondra anay nanao voyage d'étude a. Za? Ie? Tena mahay mitondra fiara ve za? Tamin'izany izahay sy ferana teo amin'ny devant dia nikoty ahy elahy. Zany ve tsy lainka? Hita avy zaniko. Nanomboka teo dia mifameno isika ve izay. Firy taona lasa zany? 3 taona. Taiza ny tany tsy tonga antsika lesy. Mandeha manaraka ny lafoana rehefa afaka.
Tsara be ange ny fiarahantsika tamin'izany e. dia ahoana ny fianaranao? Rehefa afaka dia manaraka lahy e. Za koa efa namita ny fianarako. Za ange efa hiasa ao amintsika rehefa mivady sika e. dia nanaiky anaraka koa ianao? Ka tiako ialahy tsinona koa. Ary lahy to tsy mihinana mihitsy e. Mijery ny fihinananao azy aho efa nanandrana. Tsara ihany le jus de papaye a. Iaina, ao lesy apio isotro an'ireto ka. Ho mamy eo ty aminy lesy amin'ny farany e. Sotroy aloha e. Fa ono aho. Inona kay no hitiavan'ny mino aho? Tiako daholo ka. Ny endrika, ny bika, ny fiainana. Ny toetra moa zany tsy lazaina intsony e. Indrindra moa fa le revirevo manenjika karaoke. dia tena zava no manao an'izany? Fa iza indray ary e. Ary io re ho anao amin'izay ny pizzanao a. Sa ianao voky? Mampalahelo. Aleo tia misy saotino andramako. Tena tsara be koa io ka. Ary andramo koa ty sotroko ty fa tsy mangidy izany io rehefa misy kaly e. Zany ve? Ko ratsy izay tianao no tiako. Mino, fa inona ty mahazo anao? Misy inona? Tsy haiko tsony ry dada. Miezaka ihany hamerina fitadiany aina fa tsy mety. Zany ve? Tsy ny fitadidiany fotsiny no mila verina fa iaina mihitsy no mila vadika amin'ny fiainana hafa. Na za koa azangery mino tena mila ho kivy mihitsy fa tsy atao eo masonao e. Fa ny anao moa zany ny tonga aloha. Talohan'ny fandidiana haafy iaina. Zao tsy hita tsony ny maha izy azy any ainy. Tsy ao amin'ny tsony le ainatsika fahiny. Dia inona no atao ry dada? Tsy haiko e. Dia iaina be tokatoka sy be fitiavana lasa mpitsikera sy mpamehy tsisy isan-kehitriny. Aleo aloha arahana ambokony fotsiny rery mino a. Zay taona maro lasa zay aza ve androtsika dia zao sika vao iraviravo tanana. Samy mahery ry mino a. Ary mba aiza izy izay fa tsy hitako ao ny efitrano ao nge iainy e. Ay ve, ao an-jaridainao izy ka. Tamana tao mihitsy izy tato ato zay. Hatramin'izay midiny aina izay aloha dia hitako hoe miova mihitsy ny zaridaina. Andao hijerenana izy. Zany mihitsy. Ny zavatra nataony taloha tsy nataony tsony. Miomany zany ianao amin'izay fataony aina ao an-tokantrano ao a. Mety zao ny toetrany fa tsy miova ohatrany tamin'ny taloha tsony. Io iaina. Miezaka ihany fa na ny fiteniny aza ne mandratra fo be. Mety afara amin'ny famonoana sy fikasihan-tanana mihitsy angamba izany atso aty. Aiza kosa Ary ne. iaina aza tsotra be foanako. Ino ny toetrany tsy niova mihitsy? Izy nge tsy hoe ratsy toetra be fa ny zavatra tsy tiany a lasa tiany. Ary ny zavatra taloha tiany a lasa tsy tiany amin'izao. Ka izany mihitsy ange saika nampifamarany atao amin'ny resto bar e. Fa ahoana? Ny zavatra fisotro ny lasa tsy tiany. Jereny dada nge ty ataony aina e. Mba manaova kapa rery iaina. Elange manana kapa e. Tena mahazo ainy aina amin'izao ko olona manao zaridaina ve ikiraro? Misy botte de pluie koa angele tsy ao e. Mety zao ry dada. Hafa mihitsy angele zany eritreritra lahy zany tato ato ry ainy. Tsy tamana loatra ao an-trano fa dia aty avilany aty foana. Aty tsara ny rivotra. Any an-trano mihibokiboka be zany sady maimbomaimbo. Soroako daholo reto bozaka reto dia amboleko zanakanana. Sa ahoana ry dada? Tena mety mihitsy letsy zany a. Tsy aleo ve le zaridaina? Zaridaina ahoana? Voninkazo. Reny zao no tena mahate hijery. Ny anana nge zaridaina ihany e.
rehefa tsara karakara mate hijery manala sorisory. Ary angano voninkazo tsy manala sorisory? Tsy azo hohaniny ireny ry mino ah. Teatory be amin'ity embouteillage tika. Anarany mandeha taxi fa mitovy amin'ny mandeha bus ihany. Be loatra ny fiara. Ny fanamboaran-dalana koa itsy an-daniny. Tsy mihetsika mihitsy ilay izy. Eo la iondranako fa teatory be azy izany ka mety? Tsy maninona ka. Iaina. Sapaonge ny tanako hoe maninona? Maninona ahoana? Mangatsiaka e? Ao mba hafanao fa ny tananao mafana foana. Ndao andeha tongotra ry mino ah. Ro vinty vao afaka eto. Tsy mihetsika mihitsy. Za kosa aloha tsy andeha tongotra izany a. Miakatra kely atsy sika dia tonga. Miakatra kely ahoana koa? Io ve dia kely? Inona koa nefa no mamaiky e? Ka iforotra fotsiny ato ve? Alohavy ny volan'ny taxi dia ndao andeha. Sitrany mitsotsotra ny trano. Za kosa tsy andeha tongotra eo ka. Ny kiraroko azy ity avo beko. Ianao ihany angeny tareo e. Mbola andeha hody ianao avy eo. Mandeha taxi re a mody a. Ina moa ny olana amin'izany. Zao sika sela mba miara-mipetrapetraka. Manana finoana letsy a. Mandeha io. Efa hita fa tsy mandehako. Mandeha. Za kosa aloha tsy voakato ka. Hitanao, zay fa andeha sika. Mino ah. Mivoazy ianao. Mino. Mivoazy ao afa. Milozako andeha tongotra ianao rehefa tsy andeha. Fa e sika izany e. Andrikako. Mbola eto foana ve? Mandroso kely dia zay. Polisy toa lasa misitrika daholo. Fa mifiry zao? Amin'ny efatra sasany. Lasa rehefa tsy andeha ianao. Very fotsiny ny fire. Eo ianao rehefa tsy hody. Lasa. Iaina, inona ary ty? Eo ianao sy. Andraso fa mandeha ange le fiara e. Eo ianao sy ny fiaranao raha mino ah. Ke, tena lasy iaina marina. Fa ihany aty ambanivohitra ry dada. Ny rivotra madio dia madio. Manaraka ela foana zany manaritra ny anjara vokarintsika rehefa fotoan-dehibe tahaka an'izao aty ambanivohitra ka. Io fa atoroko an'lahy miala eto amin'ity hipetrahantsika eto ity ka hatramin'ry vody-tany antsinanany ry. Ino ny tanitsika? Zany. Mianatsy mindray atrery amin'ny tambo gasy ery dia iny tanimbary iny ny aty andefana sy ny avaratra. Antsika daholo ve reny ry dada? Antsika letsa reny Ary tsy misy trano. Raha mba nisy trano manko taty tena tamana aty Inona hono nataony lahy aty? Mamboly sy miompy. Ahoana koa letsy ry aina no aizany lahy zany tany amin'ny vilona nge ny fiainany lahy. Na koray aza tsy niompiantsika. Ary mba aizany fasantsika. Ay ve ery ambony andefana ery andao fa hoendrika eny lahy rehefa mody sika. Aty koa zany
mama no milevina. Tokoa moa. Ny vavy le tsy manaraka ny lahy, ny vadany lahy zao a tsy maintsy aty no milevina. Mino ve? Fizandray ny vadany lahy? So ihany ary fa so ihany ahoana tia. so fa mbola tsy vita ninonino ny saiko. Zay fomba anatanterahana ny raharanareo ary zao no ataoko. Elahy tia efa sitrana tsara sa misy inona le ty? Aza mody tsy malaly eo ry dada. Ny saraka anganareo e. Ahoana moa zay no isaraka? Zay ary tsy mitambatra akory. Ahoana tsara hoe litiry aina. Zano ako. Zay sy mino aza tsy mikambana fa voaka saina kambana. Tsy hanao mariazy indray zany nareo. Aleo ny ampitso no ilazo zany ry dada. Ny aneo aloha mbola tsy manaiky zany. Raha iny ve ry dada no ho vadiko tsy ho lasa ny andavaka ny tokantranonay? Aza vao hoe ny tenin'ny lahy. Hatramin'izay naterahako izay nandinika mino foana. Naterahana ahoana? Ka fiainako angery dada nanomboka teo amin'ny foazako tany amin'ny hopitaly. Olom-baovao a talohan'izay tsy misy amiko. Kininy zany ny hevitrareo roa reto e. Imino efa ela ny andrasana ny fotoana anaovana ny raharahanareo. Sa ndray aloha tsy maika amin'izany raharaha zany. Aleo hiverina tsara aloha ny saiko. Ahitako ny fahatsarany ty minomino ty. Hatramin'izao aloha dia sary-bakoly be tsy misy fanahy ny fahitako azy. Matahotra ka. Ary misy compte tsy mety mihitsy izy zany a. Ny versement efa tafita taholy. Kinina zany reto vola ambony reto. Bonjour dada. Mino. Salama retsy a. Avy nanao piscine nga mino zany. Piscine? Fa ahoana? Ty fitafinao miaraka amin'ny solomasoko. Akanjo ambony miantona mampiseho fotra. Kiloty fohy. Mafana be ary dada dia akanjo faran'izay maivana ny nanaovako a. Fa mba misy zavatra tiako lazaina ny dada marina ho ahy e. Afaka miresaka? Nahoana moa? Afaka tsara mihitsy ka. Lavalava ihany le resaka. Resao retsy fa tsy maninona. Isakafo atoandro aty mino? Miankina amin'izay resaka eto no hijanonako. Onga iaina? Ao anefitranony eo izy ka. Antsoina? Avelao aloha izy hoany e. Azonao? Azoko ahoana moa e. Ndry raha mbola tsy niresaka nininina koriko ho azoko. Noho ny dada tsara ary e. Mandrakalina tsy natoro mihitsy ny eritreritra azy ty foana. Anio no anapahako hevitra ny amin'ny asiana ry dada. Atao lany fotoana fotsiny a. 5 volana izay no nivoan'ny hopitaly a. Marina izay. Nanao izay azoko atao mba hampifalifaly azy. Inona ny valiny? Hitanao ihany e. Tebany sy toeriny foana izay tiako. Ohatra hoe inona ry mino? Tsy tiany ery manao akanjo sexy. Taloha nefa aoka fotsiny. Izy mihitsy aza no mampirisika. Ko raha hitany amin'izao akanjo izao ianao tsy asa fotsiny. Ka izay indrindra manko. Alany daholo mahamino amin'ny mino. Raha manatsara ny endriko lazainy fa lokona dala hono. Manindry fotsiny ary dada. Tena niovy iainy e. Ary tsy izay ihany fa tena tsy rarahy mihitsy ny fiarahanay sy ny hoavinay. Raha niovy izy inona moa zany no azoko atao e? Nanapa-kevitra fa raha tsy misy valiny matotra androany ry dada dia aleo angamba hijanona ny aminay a. Tsy azo angatahana ny tsony? Tena izay ka.
raha azoko izany ny tianao atongavana dia asaina manapa-kevitra iaina na anambady andriana tsy fa raha nambady ahy izy dia avy dia atao mariazy nefa tsy miandry a efa ela niodikodinana teto aka kinona ny tiany mino ataoko amin'izany atao vavolombelona ampifanatrehana izany nareo izay mihitsy azo nydadaka ay ny resako eny daholo nyresaka reo hay dia efa mihaino resaka saika hidina mihitsy aho ianao tonga saingy efa tsara resaka monareo sy dada dia mihaino sisany nataoko raha izany no izy ry aina tsy hamerina ny resaka tsony amin'ny lahy fa ahoana moa izany ny hevitra lahy raha resaka vady aloha tsy mbola vonona izany ah tsy te hanambady lahy fa roviana terena ny fitiavana ka tonga ho azy io rehefa tsy tairina sy tsy terena iaina mbola manaiky ny dina ny fanaovantsika taloha ve ianao dina eno a tsy tadidiko izany romino ah raha afaka iadray ianao andraso ny fifoazan'ny fitiavako ny fitiavana ihany no afaka miaino isika mpanaraka fotsiny izay izany tsy izay ny ano andrasako fa hoe anambady avy ianao ry aina eny sa tsy hatramin'ny androany aloha dia tsy ny rahapitso no asa renao ve izany ry dada tsy mba misy teny fampanantenanana kely aza ny aty tsy vehivavy misy kilemaka ho faty akazo tokana betsaka koa ange mibandy mikoty hafa noho ny dina efa nifanaovantsika dia mba niandry ahy e tena niandry marary tokoa ny tena sitra nisy dia nitsipahany a eo nareo fa niny koa tsy boky eritaona e dada ahoana letsy a tena faly ah tena faly ah tena faly be ah zany finona ny mahafaly be an'lahy ohatran'izao e ohatra ny zazakely mibitaka mihitsy letsiko nalasany mino ve iny aloha mahafaly ah fa tena mahafaly ah dia zao inona letsy miverina ny saiko ary miverina tanteraka tsy hainy izany no anarako fa zefa zefa ahoana le tia zefa ho ah inona re ty zava miseho ty ry lanitro aza vao fa tsy misy azoko niverina hoe ny sainy lahy eno ah ty ahoana ny nafantarany lahy fa tsy haina ny anaran'ny lahy nisy fandaharana mombana ambany vohitra tamin'ny tele dia nahaliana le izy tsy taitra aloha nolazainy hoe ambony adana fa noho niseo le fiangonana avy dia nanaitra tonga dia hoy aho hoe hoay io ny fiangonanay nitamberina tamiko daholo ny fiainako tamin'io toeran'io tsy aina no anarako fa izefa marina ve letsy izany ry aina tsy aina ho ano anarako fa izefa velomatreo iaina aza mikorapaka aloha elahy nahoana ny tsy korapaka tena faly ange ahy eny faly elahy ka inona izany natao izao ento mody entina mody any ambomiadana andramasina no misy anay iza letsy no ahalala ny lahy any ny vady aman-janako tsy hijanony eto ntsony heritaona izay any teto arivo efa taona izay hifaliana izy ty hifaliana zanako izany ry dada ary nivo no anaran'ny vadiko inona atero
lelafiko ny faladianao. iaina Zefa ho ano anarako. eny ary Rezefa, fa raha tonga any alahy iza no andray any lahy andy. Inivo vady malalako. Zao no izy Rezefa, na tonga any azy alahy tsy misy mahalala any lahy any. Fa hoana? iaina ngeny tary any lahy, tsy ho fantatry zany nivo zany mihitsy fa izefy io manatrika azy io. Dia ahoana tokoa moa zany? Raha tsy lalana mankaty izany Rezefa, ambo miadana ninona moa ty izy teo? Ambo miadan'Andramasina. Ny ovo ny tena malaza ty aminay. Ay ve? Efa tsy indrin-taona hita vady aman-jana koa zany. Ny kilalao sy ny mofomamy manifaliana to efa vonona. Zefa moa zany tsy mieritreritra ny ody any an-trano intsony. Tatinga ny fiainako e. Sady tsy takatry ny ati-tokeliko ny firimorimon'ny fandrosoana andrenivohitra. Tsy vita moramora ngeny fiainany lahy Rezefa. Tsy maintsy aina no anaran'ny lahy amin'ny fanjakana. Zany e, zanako elahy ao anaty kopy. Ny karapamoentany lahy iaina. Arabatany zany fanosaina Zefa. Eny, fa ny maha-olona tsy ny vatana no entany rehetra. Na inivo aza tsy anaiky any lahy Jozefa, ny havana, ny fokotany, indrindrandrindra moa ny fanjakana. Eny e, ho hita eo ny toyany. Eo mivily miakavanana dada Rasona. Dia io trano tafo-bozaka faro io ny tranonay e. Oay! Mihidy ny tranonay. Lasa ny etsanga ambo nivo. Antanio an'io ramatoa io e. Azafady e. Salama Flora. Salama tompoko. Fa iza moa ianao? Olona fianakaviana avy any tanàna hitady anivo. Fianakaviana ahoana koa? Fianakaviana avy amin'ny reniny. Ianao nke fantatro e? Fantatrao? Flora. Efa tatia tamin'ny famadihana misy lovanay izay no atondianay aty. Mandainga koa le Zefa. Lasa ny atsanga ary zareo no mihidy ny trano. Tsisy an'izany ato ka. Tsy ato izy. Fotoana maromaro zay. Fa lasa izy. Nankany amin'ny mamana izy. Tsy dia metimety ny reniny. Any Ambohitr'Andriamanitra. Fa nga hitanao ny tranony any Ambohitr'Andriamanitra? Hitako ka. Misaotra ry Flora. Dia mampamangy amin'ny Ramary reninao aho. Tena inivo ty mifanena amiko avy natsaky ty. Nivo malalako. Tena tsy mba niova ianao fa tsara foana. Nivo. Tena inivo ty. Azafady kely ange nivo e. Azafady. Ahoana? Avy natsaka. Ie. Mahafinaritra be foana nivo. Tsy niova mihitsy. Odry. Fa izy ianao Ramse? Za ve? Olona tianao hatramin'izay? Aza mandrebirebi Ramse ka. Efa manambady angay nivo. Ataonao inona e?
Fizaka ianao no miditra amin'ny fiainako. Ary aza masika moa hoe endrika mahafatifaty io ka aratsiana amin'ny fasiahana toy izao. Lana raha misay zorona faza manadala toy izao a. Veloma ianao? Nivo ianao mihitsy angeno no atondiako izao e. Fantatro nivo fa tsy mahalala. Fizaka ianao zafady e. Ahoana re zany e? Ahoanahoany? Iaina no anarako fa mitondra ny tenany Zefa. Apetrao aloha ny sinao e. Zefiza? Vadinao e. I Zefa. Fa ai Zefa? Izy ange tianao foana e. Tia ahoana Ramsey a? Ai Zefa ho a? Aza sendoatra aloha inivo e. Tantara sarotra angeny azy e. Tantara inona? Nigadra nga Zefa sa maty? Tsy nigadra izy ka. Fa maty? Tantaraiko anao foiny amin'ny Zefa. Niakatra tany Antananarivo i Zefa. Herintaona lasa izay. Nitondra ovy. Marina izany. Nitondra ovy izy dia tsy hita intsony hatramin'izao. Aiza izy? Aza maika aloha ianao e. Ho avy any any sika rehefa veoronivo avy nivarotra ovy Zefa no nidomin'ny fiara teny amin'ny diky. Nampidiriny hôpitaly izy dia natao opération. Ahoana reny no ilazako azy aminao an'ilay izy e? Lazao re Ramsey a, vonina ny aino anao a? Rehefa vita ny opération dia niova i Zefa. Niova ahoana? Niova endrika sibika. Izany Zefa. Ianao ahoana no Zefa? Adala ve ianao e? Izany ho izy rinivo a. Mirediredy. Raha hitanao Zefa teneno aiza izy? Zaho any Zefa rinivo a. Sa tsy tiany Zefa tsony nivo? Etsoko vonjeo eo ianao a? Aizy hifaliana kely zanatsika. Fa manofy ve e? Ahoana no ahafantaranao ny faliana? Efa lehibe ve izy? Anka, pisoloky ianao. Aleo ahody e. Aza mbola raisina aloha ny sininao rinivo a. Zanako hifaliana. Andriamanarivo hifaliana ny avy no anarany. Lasa ianao mandeha anka? Tsy manome tsiny anao a satria sarotra inona ny zava-misy. Tena etsoko vonjeo ianao marina? Eny ary aleo andeha dia hitondra porofo amin'ny Mazefa manaraka. Tiako foana nivo. Lasa ianao ka? Velomany amin'ny faliana. Gasty Tantaragas. Tena misaotra kiry Flora fa sahirana tato indriny karakara reto akohako reto a. Inona koky ny isorana amin'izany rinivo a. Izany no ananana namana kia. Tsy pazana sakafo fotsiny koa ny reto fa tsy hoe fa anana be bankaiza e. Ono a? Ka manahoana izay mamanareo izay? Efa tsy maninona kizy a. Efa salama tsara. Zany. Veloma ondry atsony. Misaotra kia. Fa mbola lasa iaina akiny saiko tamin'ity milaza azo Zefa tonga tany amin'ny mamany aty a. Raha pisoloko tokoa ve izy dia afantatra ny misy azy? Indry ity koa pisoloky aky izany rinivo a. Aza koa ny isy tantaran'olona tahaka izany a. Za koa aloha dia nihevitra an'izany ihany a. Osy. Be akotroko zavariko izany fa raha tsy toto kia. Indry koa ngamba maimaiky ny avita fotsiny ka.
Fa ny tena mahagaga angekiry Flora dia fantany avokoa ny momba anay e. Hatramin'ny anarany ifaliana ary. Tsy haindriry nivo izay nataony tany a. Tsy hainao izy na mety efa naka renseignement tany. Ary ndry izany nandefa azy tany amin'ny mamanay a. Vao nyteneniko izy dia fantany misy azoko. Zany koa ny teneniny aho hoe enao ozy izy ny atondiako aty. Zany ve? Za koa angeky tonga dia fantany hoe Flore. Dia hoe mampamangy amin'ny raha mari mamanareo any ozy izy. Nefa iny ve dia mitovy amin'ny Zefa? Dia namboraka fity tamindry izy zany. Ie, tsy miova hono ny fitiavana e, sisisy e. Adaladala tsy. Misy zavatra tadiaviny aky ao amindry ao a. Mety mpanolana indreny Flora, pisy loko koa. Aiza hono ny zanany e, hitondra pirofo ny izy e. Raha mbola hitako aloha dia tsoko fokon'olona e. Maninona kosa ary izy raha tena tia tokoa ny tsy mikoty andritaka ny lehilahy rehetra e. Fa izy kosa aloha tsy ratsy a. Mbay tany. Marina e, marina aky izany a. Ekeo aky rehefa miverina eo izy a. Bôgôsy angeky le izy e. Sa izany tsara, izy sa Zefa? Afa ianky izy Zefa. Ny andry Zefa tsy ho hita no andrasany eo. Tsy aleondry manaiky aniny. Matahotra andreny olona ireny ary Flora. Ireny ve hinananana? Ovomena azy aky a. Marina tsy le hainy tia mifanena amiko ty. Mahita ve io zao? Sy ndrasy fa iviliako lalana io. Nivo mody tsy mahita. Oay iza moa? Adino very nivo sa mody adino a? Ay tokoa, iaina moa? Iaina sa Zefa? Zay indray, aza manadaladala ka? Andeha ho aizy nivo? Ndeha ody ahy e. Ody aizy nivo? Ody any aminaiko. Atoandro ny andro dia ody e. Za koa andeha hisakafo. Manasanao mba hisakafo miaraka amiko raha sitrakao. Mandehana moa fa miandro madamy. Tsy manambady aho sady namanana azy fito manatrikito izy. Andao hiaraka hisakafo sika dia tantaraiko anao toy ny tantarany Zefa. Aleo ahody fa mbola lavitra ny lalako ka. Ny variko ao otrano miandry ahy. Ninona? Fanga manambady indray ianao no andrasany any an-trano. Variko fa tsy vadiko. Tsarerizany fitsikinao zany a. Ka veloma ianao ny lalana zorona. Ndao moa hoe mba fanasanany aho. Alefako taksi ianao raha maika. Andro nivo marina nge zany e. Ekeko ary ve sa ahoana? Gas ty tany taragasy. Ary toa tsy mihinana ianao fa toa laozanao mipanjina fotsiny. Mahafinaritra any mandinika amin'ny endrikao. Tsara nge ianao ty. Ianao koa manao izay mahamenatra. Kendeto a? Raha nambady aho dia toanao zao no alaiko vady. Zany ve tsy laingy? Mba fantatra moa nanakiko an'ity fanasanao ty. Mba te hipetrapetraka miaraka amiko. Laingako fa te hiaino tena momba ianao. Tsy haiko aloha ny aminao fa ny fahafantaranao ny Zefa ny tena malina ahy. Aiza izy? Lasa nanara-behivavy hafa ve? Tsy mahavita n'izany Zefa. Tokapo iny ka tsy mahalala fa tsy nivo. Ka aiza ary izy e? Tia manoloana anao ty izy. Raha ihany izay Zefa. Zefa ao amin'ny aina ary iaina ao amin'ny Zefa. Mandreraka be koa no miresaka aminao ka. Toa mandany ny androko eto fotsiny ianao.
Iaino? Ah. Bonjour Iaino. Mino manao ahoana mino? Salama. Salama ihany ka. Hay dia efa miditra resto Oay, sady mananamana kay. Efa tonga saina? Efa salama tsara? Salama tsara ka. Izy no nivo ary izy no mino nivo Za kiny fofombadiny ary ndry izy? Nivo izy vadiny zefa. Ve efa manambady ary noveriko fa mampiaraka angenareo roa tsy hoe mitsikilo akory fa mba nividy mofo tato fotsiny velominareo soavadia mino eny foana. Gasti tan taragas. Lela tsy vanina ianao, milaza ianao fa Okaloha. tsy manambady ianao fa manana fofombady. Okaloha azavaiko ry nivo aza mitabataba aloha ianao fa mamenatr'olona. Aza tazomina avelao aho Nivo mba ianao ka mba ianao andehanako. Aiza ny etako teo? Tsy meko anao reto raha tsy mihaino ahy ianao. Nivo mipetraha aloha ianao. Mba eo etsoko vonjeo ty Nivo mety eza ianao ihaino ana dia 2 minitra aza. Fofombadiko tokoa mino. fa mbola inona indray koa ary ny anadalanao ahy? Tsy fofombadiko izy fa fofombadiny aina. Efa nolazaiko anao fa nanaovana opération zay. Natambatra na nampifamenoan'ny dokotera iaina zefa. Iaina voan'ny cancer ny atidohany. Izy jefa voatsindro ny viny fony noho ny accident. Miaino ianao? Miaino Ny vatany aina nampidirana ny sainy zefa. Tsy nampozina ho velona izay roalahy kanefa dia zao hita nivo zao fa lasa iray. Mino teo iny no fofombadiny aina. Io vatanao io? Tena azo nivo ny tantaranay. Ny saina no mitondra ny vatana. Sainy zefa no manoloana nivo. Tena tsy mampino azy zany ka. Tsy mampino tokoa saingy zao afaka miteny aminao zao fa raha mino teo tsy raharahany zefa iny. Ianao no efa nikeko ry nivo. Manomboka hoporofoko aminao zany raha sitrakao. Dadany faliana nge marary anga elary aina ny to karokaroana fotsiny ty sakafo fa tsy hohanina. Mieritreritreto aho fa tena marina ny tenin'ny dada fa tsisy mahafantatra ny ray tanàna. Dia inona zany zao no ataony lahy? Mitady hevitra andresendahatra nivo ary dada. Vadiko angeginy ny zanako no any. Zanak' zefa le tsy fa tsy zanak' aina. Tokony avozina aza ny karapanondro ny lako. Fa hainy langa monsy miainy aina. Raha savain'ny polisy angamy misy mahalala hoe sainy zefa ato anatin'ny vatany aina. Ianarako fotsiny sy ny aina dia vita. Ary ny lavitondro zao n'izy ry aina. Ndao aloha alamy matsara ny fiainany lahy vao mieritreritra ny nivo ilahy. Marina fa aina foany ty vatany lahy ty fa ny atodoha fotsiny soloina fa ny miara-panjakana
ny taratasy rehetra dia amin'ny anaran'ny aina daholo fa tsy mahalala an'izany ny fanjakana. Ataovy an'la daholo aloha ny momba ny aina rehetra. Ny anaran'ny ray sy reny, daty sy ny toerana naterahana, Izy koa zay. laharakara-panondro, sy ny sisa. Ahazo ny latsara ny tiako ambara. Ny kara-panondro zao no tsy haiko tsy enjery. Dia ahoana koa ny fiveloman'ny lahy, ny asa ataon'ny lahy. Manana permis fitondrana fiara fa mbola tsy mahay mitondra. Dia mbola ianaran'ny lahy zany ko. Raha ohatra izao to tsy ahitondra fiara zany ako. Tsy misy tsy vita ny fianarana sy ny fikirizana ny fiainana ry aina. Marina zany. Zay mihitsy. Amin'izay koa tsy manelingelina ny dadantsony rehefa midina any amin'ny ivo, dia mba sady manararotra kely ary dada, mangataka vola kely hidinako any amin'ny ivo amin'ny lahady. Hotratrariko eny manko izy, ary isorako anao ihany koa tamin'izay rehetra nataonao tamiko. Tsy misy isoran'ny lahy letsy zany ry aina. Tia koa misy zavatra tsy voateniko an'lahy dia lasaiko izao. Arabaina aloha elahy fa tsy maty fo amanainy. Misaotra dada. Fa hono ho aletsy. Elahy ve efa vita raha tamin'ny ivo? Tsy mbola vita mariazy zay sy nivo Ay. Ohatray diso manko zefa fa tsy aina, efa nieritreritra anao mariazy miara-mizotra ihany zay fa tsy tanteraka moa zany. Ka zao ary ny faniriako dia ny anaovan'ny lahy mariazy. Mba te ahitany lalahy tokako mivoaka manambady aletsy soratra aloha vao mariazy. Ie, mbola tsy vita soratra ozy ialahy nareo sy nivo. Ie. Ay moa zefa sy nivo ataontsika letsy zany atao mariazy. Zahay sy nivo. Eno Izefa tsy tiany langa. Voninlanitra ka tsy takatro. Misaotra ry dada. Tsy fanananay no tsy nahavitanay ny raharanay. Za matahotra lahy fa ataontsika zany ry aina. Avy eo atsangany lany zana no zanaky aina. Ny zanako efa zanako ange ifaliny. Dia zanak' zefa sy aina ary nivo. Sofirano ary dada mba anaika nivo dia vita sony raharanay Amin'izay faly koa fa mba manana zanak'andimby Reo ny fananana. Aza rinany any ambany vohatra sady tiany lahy raha teo any. Afarako ny tsy hamarotana tany zany fa karakarao tsara. Eny ry dada. Ai, nareo koa dia ohatrany hoe tsy ho hitako ireny intsony. Aza matahotra ianao fa tsy ho very maina ny herim-po nazahoanao zany. Odio! Aiza ny olona? Iza koa ary zany? Ndraso hoe tsy irehako eto ambaravarakely ambony eto. Ndry? Iza koa io be malabary be io? Aiza ry nivo Ny feony nefa tao ohatry ny fantatro. Oay? Tena ena marina? Hoavy ô! Oay, tena samy mihitsy no nakatika. Loza marina jereny ity paoziko. Aleo anamboatra tena kely aloha ka. Aiza moa le fitaratra teo? Aleo mihitsy mbangoko no voloka. Ode! Hoavy! Iaina fa Manao nivo, manendrika be anao le volo. misaotra. Ary inona no ataonao aty?
Mamanga ry nifo ah. Ary raiso aloha ny tanako mariky ny fiarabany. Manahoany nifo? Manahoana ianao? Mahafanery ny tananao zany ah. Ary azafinao ela tahaka izao ny tanako ka. Inona no atondianao fa zangy maika andeha? Vao tonga ve ah dia maiky nifo. Ka maika ako. Nivo rery angany ato. Ianao rery veo ano ato. Dia maninona e? Lazao izay lazainao fa maika ka. Be dia be no lazaiko. Tsy vita eto ambaravarana ny resaka. Ho ampidiriko ary ve ty sahoany? Tonga dia hiditra fa ianao tao mianahana fotsiny. Zanga ninonanao e. Tsy ela nefa ianao a. Efa ho avy zay ry mama. Ka maninona moa? Zanga angalatra sa haninona? Lazao izay tianao resahana e. Fantatrao ve androany? Inona ary androany eo? Efa hoe tsy haiko a. Aniverseranao nefa androany. Handre kaky io. Zany tokoa. Zaza tsy nalala. Arabaina renao e. Misaotra. Zany ve dia tsy mendrika orika ry nifo. Ao, tsoroako izany nifo izany. Misaotra. Misaotra ihany koa tamin'ilay orika. Amin'izao tsingeritaonanao izao ry malalako dia reto misy fahatserovana kely ho anao. Iny? Fa ahoana nafantaranao fa fetiko androany? Porofo izany fa izany sy efa vadinao ry nifo ah. Tsy efa izany ho ahy ianao. Eny ary. Fa sokafy aloha ty fanomezana ity. Fa inona ny atao anatiny aloha e? Sokafy aloha e. Oh. Akanjo marina. Akanjo. Tianao ve? Ohatra nefa nahita ohatra ny tiako a. Tadidinao na sy efa niakatra avy ny varotra-ovy. Le akanjo saika ny vidinareo zefy iny saingy tsy ampy ny volanareo tamin'izay dia niala mainy nareo. Atolotro anao izy androany. Marina izany. Raha pisy loko ve ity dia afantatra ny antsipirian'ny fiainanay ohatran'izany. Ary toa tsy mateny ianao e. Izay nokasain'izay efa natao taminao no ataoko aminao androany ry nifo ah. Tiany nifo ilay akanjo. Tiako ka. Faly be nifo. Ye, tena faly ah. Koa faly nifo tsy mendrika orika ve izany? Ay, ianao koa. Mamy be mihitsy nifo ah. Mipetra tsara ianao ka. Fa aza matahotra ianao fa raha mahazo ve ny reniny tsy mba ahazo koa ny zanany. Tia misy kilalao kely ho an'ny zanako. Ho an'ny hafaliana ve? Ho an'ilay tokako. Inona ity izao? Ay e, atao tomobila kely ngeza be. Ay, faly be zao izy amin'ity. Misaotra tompoko. Tompoko ahoany? Faly ve ianao? Ye, tena faly aka. Somba mahazo orika indray ary ahy e. Ay, ianao koa manararoatra ary mandehanany amin'izay ka. Farany nivo ah. Tiako ange ianao e. Na ny fitafiako aza nataoko an'ilay nahazatra fa efa nariko ny fomba fitafy manahirana ho porofo ny fitiavako anao tsy miova. Ary ny fety asy mbola ty ah. Tsy haiko. Ndre ty koa kirinivo. Dia nampidiry ndry tao an-trano ve izy.
izy ary tonga dia niditrako tonga dia naka toerana teo amin'ndrito eo mihitsy izy fa Flora nga hoana zarandriko arako tsy izany zary mbola ny salasala izy efa tafapetraka manendrika be andre kosa aloha tsy tany amin'iny zao ndry ohatry ny mademoiselle ny arivo ndrikoko mademoiselle nga mibetsaka madama manko hoe dia ahoana ny toyny aky androsa emitry ndry androso ahoana aloha e ay mo izy araha efa nampandroso indrika le zanako e fa le ry tamin'le kilalao zany dia iza moa zany ny fiantso azy ity fa tsy hoe izy foana kia zay fa sahiaina izay faina kia zay faina mety ho tsara zany a tsy hoe la zany ny mariazy dia indrindry vavolombelona ay roki fa manaiky a hoay misy taratasy eto anatin'ny paosina akanjoko izany taratasy ty e ary tsy hitako ty a aleo hoe vakina vakeo arekia nivo malalako ray za iaina itiavako anao ry nivo hoy zay efa vadinao biso Gasti Tantaragas. Tsy manam-paharoa tantara nosoratany Rondro Rahanitra Ardaoro. ireo namelona ny tantara Daniela Sarobidy Nicole Mirado Alain mpandray feo José Alain Andrendrina mpanatotosy Alain Rabemanatsoa